ianareo ny vavolombeloko hoy Jehovah, sady mpanompoka izay efa nofidiako, mba hahafantaranareo sinonareo aho ka ho azonareo tsara fa izao no izy. Talohako dia tsy nisy Andriamanitra voaforona sady tsy hisy andimby ahy. Isaia 7:7-10. Manitsaka volana vaovao sahady isika ary namana, tena miazakazaka ny fotoana. Nanahoana ny fandraisanao ireo afatra rehetra nampitaina tamin'ny lasa? Misy vokany eo amin'ny tenanao ve? Misy vokany eo amin'ny fiainanao, amin'ny tokantranonao, amin'ny manodidina anao? Raha ny tena marina, raha noraisina am-po izy ireny ka tsy fahazarana, dia tokony misy vokatra lehibe, misy fampiarana. Ary ny androany dia manampy antsika mba hampahomby ireny asa izay natao, afatra nampitaina ireny, dia ny hoe Ra Jesoa Kristy, lazao ny hafa mba ho tia sy hankatohan'i Kristy. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Isaia 4:7-10. Ianareo ny vavolombeloko Jehovah, mpanompoka izay nifidiako, mba hahafantaranareo sy hinonareo aho, ka ho azonareo tsara fa izao no izy. Talohako dia tsy nisy Andriamanitra voaforona sady tsy misy andimby ahy. Manadio antsika ny fahafantarana ny Kristy. Jesosy Kristy moa amin'izao fotoana izao dia ao amin'ny fitoerana masina any an-danitra, efitra masina indrindra any an-danitra, ka mitovy amin'izay ataony any no ataony ankehitriny. Inona ny ataony any? Mifona ao antsika, manao asa fanelanelana ao antsika, mibebaka ao antsika, misolo vava avoaka ao antsika. Ary tahaka izay koa ny ataony ankehitriny. Manadio ny fontsika izy amin'ny asa ataontsika eto an-tany. Miasa tsy akato ireo anjely ny lanitra izay velona mba hijery, hanampy antsika, hibanjina an' Jesosy Kristy. Hoy Jesosy, mananatra antsika. Izy ilay mpamonjy, izy ilay mpanavotra, izy ilay mpisolo vava. Ary dia sarina ny saintsika mba hijery sy hibanjina an'i Kristy. Mitenena tahaka izay nitenen'i Kristy, miasa tahaka izay miasan'i Jesosy Kristy, mijere tahaka izay nijeren'i Kristy, indrindra fa nijereny antsika amin'ny masom-pitiavany te hamonjy antsika, dia ho velona isika. Raha tsapantsika ny fahatsarana tonga lafatra fara-tampon'i Jesosy Kristy, dia niry fatratra ny ampiseho hatsara-panahy sy ny fahamarinana isika. Ary amin'ny alalan'ny fibanjina antsika ny Kristy no ahatonga antsika ho araka ny endriny, hitovy aminy, hiravoravo amin'ny fifaliana, tsy hailazaina feno voninahitra isika rehefa mandray an'i Kristy. Ninonina toerana misy antsika, ninonina zavatra miatra amin'ny fiainantsika, rehefa mandray an'i Kristy eo am-pontsika isika, dia ho afa-po isika, ho sanatry raha hivadika sy hivily amin'izay lalana nosoritan'i Kristy. Noho izany, lazao amin'ny hafa ireo fahamarinana mirakitra fitaina sy famonjena izay nomen'i Kristy antsika. Lazao izy ireo fa tia antsika Kristy, ary tia azy ireo ihany koa, tia amin'ny fitiavana tsy manam-petra Jesosy Kristy. Ny tanjon'i Kristy dia izao, ny ahasambatra antsika eto an-tany, na dia mandalo olana fitsapana tebiteby ary isika, dia hahatonga antsika ho sambatra satria miaina ny fiainan'i Kristy isika. Ny tanjon'i Kristy dia izao, ny hahatonga antsika ho voavonjy any amin'ilay fiainana mandrakizay, ary tsy misy fifaliana fahasambarana azo ampitahaina amin'izany toe-javatra izany. Ahoana hozy ny apôstôly Paoly? Raha voafonja atao amin'ny fonja izy, voafatotra nefa malalaka, mijaly kanefa manana fifaliana. Zany ny toe-tsaina rehefa mandray an'i Jesosy Kristy. Ary tsy mampaninona antsika ny zavatra mitranga, ninonina mitranga eto ambonin'ny tany, tsy mampiotsina antsika rehefa ao anatintsika Jesosy Kristy. Hoy ny Salamo 7:1-10 manao hoe: ary ny mpanomponao dia azavainy ireny amin'ny fitandremana ny didiny, dia misy valiny lehibe. Vokatry ny fandraisana an'i Kristy dia ho sambatra isika, ankatoa ny didiny isika, ary hisy valiny lehibe zany. Lazao ny hafa mba ho tia sy hankatoa an' Jesosy Kristy. Ary tsy laza amin'ny hafa fotsiny fa ho fanandramana velona iainantsika izany. Dia hivavaka isika.
Misaotranao izay Jesosy eo fa afaka ho zavatra rehetra ho anay ianao, hitondra fahasambarana, hitondra fifaliana ary indrindra ho famonjenao anay. Ataovy mahatsapa an'izany izay, ataovy miaina ny fanatrehanao izay, ary ataovy mahitanao andeha amin'ny lalana notsoritanao izahay. Ataovy tanteraka aminay izany Jesosy fa amin'ny anaranao rerianina nonako ny vavaka. Amen.